Miarabantsika namana sy tapaka izay mifandray amiko eto amin'ny tambazotra tirasera Facebook ny tenako amin'izao maraina izao. Tsy ho lava ny resadresaka izay ataoko eto fa juste fanentanana mahakasika ny élection solombavambahoaka sy ben'ny tanàna izay ho avy izao. Fanairana no ataoko ary fanambarana no sady anatra ihany koa ho antsika mba tsy raviravitanana isika amin'ny fanaraha-maso ny lisam-pifidianana, fandraisana antanana mihitsiny ny namana sy ireo havana izay mbola tsy anaty ny lisam-pifidianana. Manaitra ny tena koa ho antsika rehetra no ny antony mahazava-dehibe ny fifidianana. Betsaka ny antony mahatonga ny olona zany tsy marisika amin'izay fifidianana izay nefa naizana tsy zany adidy amin'ny maha olom-pirenena no manatanteraka ny fifidianana. Indrindrandrindra koa voakasika ny ho avintsika tsirairay tsy ankanavaka ny resaka fifidianana. Mipetraka amin'io ny ho avintsika. Raha tsy mahay misafidy isika dia isika ihany no kendan'ny vomanga izay rasesiky ny tanantsika. Ka izay no mahatonga ny teny eto zany ho antsika rehetrarehetra aoka mba tsy hanana toetra hoe sitaka na tsy handray anjara amin'izany fifidianana izany fa fantiantoka izany. Fantiantoka tena tsy tapesipesena mahakasika an'izay tsy fandraisantsika anjara amin'ny fifidianana izay. Ka izay no mahatonga ny tenako eto manentana ho antsika rehetrarehetra mba hisoratra anarana. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsapa fa tena vitsy dia vitsy ny olona izay voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Nefa nisy antony zany izay efa nazavaiko teo aloha, fa nefa misy antony koa zany mahatonga an'izay dia avy amin'ny tompon'andraikitra, avy amin'ny mpitondra ihany koa, satria ny fahavitsian'ny mpandray anjara zany dia tombony lehibe ho azy ireo satria rehefa vitsy io ny azy efa voalamina mialoha. Satria ny fanjakana, ny rafim-panjakana, ny ireo raha tsy ilazantsika ireo lehibe fokontany dia ambany fifehezany. Dikan'izay zany tsy maintsy mitandravera zany any amin'ny kandidam-panjakana ny fahalanina. Ka izay no anentanako antsika rehetrarehetra zany ho tonga saina amin'izay hoe raha vitsy io dia andao tsika hisoratra anarana. Raha te hanova atsika dia andao hisoratra anarana. Fa raha mbola miraviravin-tanana atsika fa hoe manantena hoe efa tsy tian'olona, efa hitany nataony teo hoe ireo efa vitsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia lazaiko aminareo lany ara-dalàna ary lany soamantsara izy ireo na tsy tianareo raha ohatra ka tsy mavitrika isika zany mifanosika, milahatra, manoratra anarana amin'ny lisam-pifidianana. Fanentanana ny ahy. Raha ohatra moa mahatsapa atsika fa nety ny teo aloha, mahasambatra atsika ny fitondrana teo aloha, fahombiazana ny fitondrana teo aloha, tsy olana zany na dia tsy misoratra anarana na tsy mifidy ianareo fa zava-dehibe zany ny fiainantsika amin'izao mahatsapa atsika fa tafita atsika miankina amintsika tsirairay izay zavatra izay. Ka eto zany zaho mbola miteny foana, zaho moa zany anisan'izay tsy afa-po, isany izay misedra olana, tsy mananasa, tsy manambola, sisa. Ka anentanako an'izay mitovy ka amiko, izay sahirany mijaly koa zany mitovy ka amiko mba andao tsika andraikitra, andray anjara amin'izay fampirosihana andreo namantsika ireo hoe soratra anarana hoento mankany amin'ny fokontany. Jereo ny any anaty tokantranontsika any hoe iza no efa voasoratra, iza no tsy voasoratra, ka andao hisoratra anarana hoento ny karapanondro dia sorato ireo namanao izay mbola tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana fa izany ihany no antoka ahafahantsika mifaninana amin'ireo izay heverina fa hoe ho kandidam-panjakana. Midika zavatra be dehibe zay. Kandidam-panjakana afaka manao ny fanao mahazatra andreo amin'ireo karazany osika sy alabato isan-karazany. Dikan'izay zany mila fifoazana, mila fanairana, mila taitra koa tsika hoe andao fa efa akaiky zany 15 février zay daty farany moa zany hatreto ifarana an'izay fanoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana izay. Atsipy antady antampoka ny omby ary atsipy koa ny teny ho an'ny manam-panahy ho antsika rehetrarehetra zany tokony hatsapa isika zany fa
didy lehibe zany ny fandraisana andraikitra amizay fifidianana izay eto koa moa zany no isorako atsika sahady ireo zay namana ny fandray hatrizay mieritreritra ny aradia aminay dia malalaka ny varavarana le faso ny message zany amireo compte anankiroa zay ananako officiel izay hitatsika manao publication maro isan-karazany reo dia afaka mifandray mivantana amin'ny tenanay sy amireo mpikambana rehetrarehetra fa fotoana zao andao iaraka iaradia ifampitantana isika ifanoro isika ijery ny mahatsara atsika miaraka mba lavitra fanavakavahana lavitra ady an-trano lavitra ihany koa ny fifankahalana koa amin'ny samy malagasy fa andao irahina andao itambatra ijery ny mahasoa atsika miaraka ka izay moa zany ny afatra hoay zany ho antsika rehetrarehetra izay namana sy tapaka hatrizay nanaraka nanatevindahara nananatra nitsikera ao koa moa zay manana toetra agressif amin'ny tenanay tsy fotoana an'izao fa andao iaradia andao ikaondoha irahina fa efa ampanomanana tanteraka moa zany ny ekipa atsika rehetrarehetra eto tapitana Mahajanga amin'izao fotoana izao ka tongava aza misalasala tongava raha nahita fa nahasoa atsika ireny zavatra natao hatrizay na nitsikera na niasa natao andao iaradia rehefa mitovitovevitra fa izany no antoka lehibe zany afahantsika manova ny hoavin'ny tanànatsika hoavin'ny taranaka atsika izay manjavo na tanteraka amin'izao fotoana zay ifampiresahantsika ka miara-manorona atsika ny hoavitsika miaraka ka dia isorana antsika rehetrarehetra ho an'izay vonina sahady amin'izay antso zay ataoko zay aza misalasala fa zokinareo zandrinareo zanakanareo ny atia vonina iaradia amintsika tsirairay tsy ankanavaka eto tapitana Mahajanga amin'ireo na nivelany koa moa zany fanoanana koa ilaina amin'izao adimasina zay ohatretsika tsy ho ilay zao atao izay mba anairana atsika izay mbola matoritory ihany tongava zao fa fotoana iray lehibe any hoatsika fitiavan-tanindrazana zao fotoana izao fa tsy atotsika ifampitsikera tsy manome vahaolana na mitsikera manome vahaolana dia vita ato fa atao tonga dia action le izy dia ho hitatsika hoe ahoana koa zany raha ohatra koa tsika koa tonga eo manova zavatra ve sa tsy miova ny zavatra rehetra zay fahitatsika hatramin'izao zao moa efa tsy teny intsony hoe misy an'izao amintsika eto misy an'izao fa betsaka zay natao zay fa fantatrareo angambany ahoana ny fiainatsika eto ahoana ny lalatsika ahoana ny fandriampahalemana ahoana ny mahakasika ny ireo tanora tsy anasa sy ny sisa rahantsika mahita ireo fa andaotsika iaraka anova ka dia isorana isika rehetrarehetra nanaraka teo dia ampitapitaony afatra eny hoavy izy tia ametraka slogantsika tsy hoela mahakasika ny fanoanana ny tanjona zay apetrakitsika eto tapitana Mahajanga slogan zay mbola tsy fahita satria manana ekipa ary manana olona betsaka atsika havanana amin'izay fametrahana slogan izay raha taloha izy anjary raha tia mety ataotsika tsaratsara an'izay zany ny manaraka bakao fa dia miandry ny tolokevitra avy amin'ny namana rehetrarehetra tsy ankanavaka na isika ato koa zany afaka inona moa ty mametraka ny any manokany moa zany efa misy nieritsereto koa fa aloha mba arako foana ny ahy fa nareo koa afaka mandefa koa hoe sitrany Afakandro